Hatramin'ny taona 740 dia hatratra 530 isanjato ny fiakaran'ny filanangovo maneran-tany. Io no nivohitra nandritra ny fotoana fifanaova-tsy ny fifanarahanam-piaramiasa mikasika ny fampianarana ampitain-davitra mikasika ny e-learning teo amin'ny Exxon Mobil, ny Université Antananarivo ary ny ivon-toeram-piofanana ambony politeknika eny Votoforona. Hatramin'ny taona 740 dia hatratra 530 isanjato ny fiakaran'ny filanangovo maneran-tany. Izany hoe tombo avy roeny na mahery manoloana ny firoborobony ny fampiasana angovo. Isan'ny votra zany sy nandritra ny tatitra nataony Exxon Mobil teny amin'ny Université Ambotsaina. Isan'ny votra zany ny fitombon'ny isan'ny mponina eto ambonin'ny tany izay ampy 2 miliara ary ny fitombon'ny toe-karena izay hatratra 300 isanjato. Ny toto-saina nandritra ny fifanaova-tsy ny fifanaraha-piaramiasa mikasika amin'ny fampianarana ampitain-davitra mikasika ny e-learning teo amin'ny Exxon Mobil, ny Université Antananarivo ary ny ivon-toeram-pampiafanana ambony politeknika eny Votovorona izany. Izany moa zany dia fianarana atao hoe online zany ny fahafantaran'ny be sy ny maro azy. Ny Exxon Mobil no miantoka mpianatra 300 miaraka amin'ny mpampianatra mba hanatanteraka fianarana amin'ny e-learning miaraka amin'ny HRDC. Ny ao anatin'ilay fifanikam-piaramiasa moa zany dia hoe hisy izay fanatanterahana ny programa mandritra ny taom-pianarana izay ary ihany koa hisy série de conférence ho ataon'ny Exxon Mobil mba hanarahana izany fampianarana à distance zany. Fantatra nandritra ny fotoana fa nahazo alalana anaovana fikarohana ankehitriny ny Exxon Mobil amin'ireo bloc miisa 3 amin'iny lakan-dranon'ny Mozambique iny. Efa tafapetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ny programan'asa ny mandritra ny taona 2024.